Najib Telma, des actualités dynamiques et renversantes dans le journal TV. Nametra-pialana tsy ho ministry ny fitsarana intsony Bikerlaza raha ny fanambarana izay navoaka ny teo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika. Tsy nisy ny fanazavana ny antony natonga izany. Misy ihany koa ny fiantsonana fanokafana fanadidina mahakasika ity raha ity. Ho tanterahana any Bruxelles ny fafito ambin'ny folo sy ny fahavalo ambin'ny folo ny volana febroary ho avy izao ny andihan'ny fahaenina amin'ny sommet Union Européenne Union Africaine. Atanjona ny afanamafisana ny fampiasana vola eto Afrika sy Eropa. Eo ihany koa ny fametrahana ny filaminana. Tany amin'ny 420 kilometatra atsinanana somary avaratra atsinanan'ny Sainte-Marie no nisy ny foiben'ilay rive d'Oise du Maco tamin'ny 4 ora hariva teo. Nahitana fiainana ny tafiotra miaraka taminy raha oharina tamin'ny maraina teo. Amitaky ny samborana ny Ferraron tovolahy voaroroy tamin'ny fahafatesana tovolahy iray ao amin'ny sampana fiofanana gestion des ressources humaines ao amin'ny université Barikadiny Tomasina ny mpianatra mivondrana ao anatin'ny Triangle du Sud. Nisy ny hetsika izay nataon'izy ireo androany. Maresaka iraisam-pirenena mivoatra hatrany ny raha ao amin'ny Ukraine sy Russie. Firenena tandrefana maro no miantso ny teratany ny ala aingana any Ukraine amin'izao fotoana izao. Ny adidiny ireo vetrany. Filaritra tokolasy tobogoa fotoana vaovao tao amin'ny Koldeveka Manasanoara. Anaraka izany hatramin'ny afarany. Namotsika ny vaovao tena metra-pialana tsy ho ministry ny fitsarana intsony Bikerlaza raha ny fanambarana izay navoaka ny anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika. Tsy nisy ny fanazavana ny antony natonga izany. Misy kosa ny fiantsona fanokafana fanadidina mahakasika ity raha ity. Abraham Randriamanana. Enim-bolana ty aoriana nametrahan'ireo mpikambana vaovao eo anivon'ny governemanta ny volana aogositra 2024 nametra-pialana tsy ho ministry ny fitsarana sy mpitahiry ny fitomokase-panjakana ny zoma lasa teo ny ministra Bikerlaza raha ny fanambarana navoaka ny avy eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika. Tsy fantatra ny antony ary tsy nisy ny fanazavana mikasika ny fametraha-pialan'ity ministra ity nandritra izany. Voatendry solon-toerana azy kosa ny ministry ny asa, ny fampanananasa ny asa-panjakana ary ny lalàna sosialy mandra-panendrin'ny ministra fitsarana vaovao raha ny fampitam-baovao avy amin'ny fiadidinan'ny Repoblika hatrany. Manoloan'izany, mitakiny amin'ny fitohizan'ny fanadihadiana mikasika ny raha mahavoasaringotry ny ministry ny fitsarana teo alohany avy amin'ny antoko HVM. Tsy tokony hisy hoy izy ireo ny fanavakavahana mikasika ny fanatanterahana ny fanadihadiana sy ny fitsarana ireo tompona ndraiky mpanjakana. Zay no mijery an'ilay izy ny ala ny ministra Bikerlaza noho ny antony anazy manokana sy ny rahana mahita sy maheno tamin'ireny fampahalalam-baovao amin'ny fomba samihafa ireny. Fahamarinana tsy zay fa raha ny zavatra nilazaina dia toa misy ny kolokolo sy zavatra tsy fanarahan-dalàna atao anatin'ilay izy. Adidi amin'ny fanjakana zany no manohy an'izay. Rehefa après an'izay izy ny afaka manao hoe janona classé sans suite io na inona fa tokony hisokatra any akety. Ny fijerevana tsy manao tany avavaratra fa mba hitovy daholo ny anaovana ny rehetrarehetra fa tsy misy ny alakobika tsy tiako tare. Maro zay voateny zay ary misy ny sasany ary ny atao hoe raha tsy mangaiky amin'ny fanjakana mpanao an'ireny ankety ireny mihitsy nefa mamoaka ny valin'le ankety. Nefa atao jerim-potsiny reny olona reny. Ankilan'izay, matoky ny fitsaranana avy amin'ny firaisamonim-pirenena mikasika ny fahaleovantenany amin'ny fandraisana andraikitra manoloana ny toetra raha toy izao. Anokatra ny fanadihadiana tandrify azy ihany koa izy ireo raha ny fanazavana. Tokony ho fantatra afaka herinandro kosa farafatarany ny ho ministry ny fitsarana vaovao raha ny fanehoan-kevitry ny firaisamonim-pirenena izay ilaina sivana manokana isiany mangarahara. BDB, ireo angom-baovao, vidéo, mizana fatarana aloha maripototra sa tsy maripototra mahakasika an'ireny mba tsy ilazana hoe fingana ary tsisy afaka miteny hatria inona marina na nisy ny diso tamin'ny zavatra nataony ministra. Misy faminganana maro samihafa amin'ny sampanao politika amin'izao fotoana izao ka mba tsy dirana anatin'izay dia anaty ady aloha zahay. Na iny feofeo BDB manko izay tato ato hoe hisy olona tahakitahaka izao ho solon'ny ministra izay ankehitriny efa niala iny
dia eo ny tahotra anay hoe rehefa isy olo ve le izy zany dia olona tahaka ny ahoana mipetraka koa dia olona ekeny be sy ny maro manana ny fahitsiana fa tsy voatery tsara ihany foana konkoa mba hiteny hoe mahaleo tena amin'ny CSM konkoa ohatran'izany izy tsy aivina misaroa ankehitriny ireo minisitra nametra-pialana nandritra ity governemanta vaovao ity. Hatreto minisitra mpisolo toerana avokoa no manatanteraka ny fampihodonan-draharaha ho an'ny ministeran'ny harena kibon'ny tany, eo koa ny ministeran'ny fitsarana. Ho tanterahana any Bruxelles kosa indray ny fafito ambin'ny folo sy ny fahavalo ambin'ny folo ny volana febroary ho avy izao ny andihan'ny fahenina amin'ny sommet Union Européenne, Union Africaine atanjona amin'izany fanamafisana ny fampiasana vola eto Afrika sy Eropa fa io ihany koa ny fametrahana ny filaminana gaetan Andretsilavo. Iroso amin'ny andihan'ny fahenina ny fihaonana tampony eo amin'ny vondrona Eropeanina sy ny vondrona Afrikanina izay ho tanterahana ao Bruxelles ny fafito ambin'ny folo sy ny fahavalo ambin'ny folo ny volana febroary ho avy izao. Isan'ny adina hevitra amin'izany ny famatsim-bola, ahafahana mampandroso, ny fahasalamana sy ny famokarana vaksiny, ny sehatry ny famokarana sy ny fampandrosoana maharitra, ny fanabeazana, ny kolotsaina, ny fampiofanana arak'asa, ny fanohanana ireo sehatra tsy miankina sy ny fanatsarana ny toe-karena, ny filaminana sy ny fahaiza-mitantana, ary ny fiovan'ny toetrandro sy ny fiampitana amin'ny angovo azo avaozina. C'est quand même important ces sommets parce qu'il y a quand même une prise de conscience. Zava-dehibe io fihaonana tampony io satria misy fahatongavan-tsaina amin'ny maha-zava-dehibe an'i Afrika ho an'ny folo taona manaraka. Efa 20 na 30 taona lasa izahay, vitsy ireo manam-pahaizana heritreritra fa hanana ny lanja ny Afrika. Eo amin'ny isan'ny mponina, ny fanomezana lanja ireo harena voajanahary na ny fampandrosoana tsikaritra amin'ny kontinanta. Tena fanamboavana izany ary afaka mivoatra ihany koa. Inoko fa nahafahantsika ny heritreritra lafiny zavatra maro ny valina rentana, ny mahazava-dehibe ny firaisan-kina. Ka raha misy olana mitranga amin'ny firenena dia efa miparitaka amin'ny hafa. Nandray lesona maro isika ka ezaka ny hamadika izany amin'ny asa andavanandro amin'ireo firenena namana tahaka ny Madagasikara. Essayer de traduire ça aussi dans notre action quotidienne dans les pays comme les pays amis comme Madagascar. Hodiniana manokana ihany koa ny fifandraisana sy ny fanatsarana ireo fotodrafitrasa, indrindra eo amin'ny lafiny fitaterana. En tant que l'Allemagne, nous assisterons dans le sommet dans cette démarche pour Amin'ny maha-Alemaina, andray anjara amin'ny fihaonana io izahay ahafahana manatsara ny fomba fijery azo tsapahin-tanana hatramin'ny taona 2024 noho ny fiaraha-miasa ary ao anatin'ny vondrona Eropeanina ihany koa. Araka ny fantatrareo fa miara-miasa izahay ao amin'ny Team Europe, ka andray anjara mavitrika izahay amin'ny fampiarana ny fanapahan-kevitra ny fihaonana, indrindra amin'ny famatsiana ny vondrona Afrikanina. Ary inoko fa zava-dehibe ny fikasanay ho an'ny taona manaraka, hanolotra famatsim-bola ahafahana mampiasa vola, amoronana asa, ahafahana mampandroso, ka manodidina ny 20 miliara euro any Afrika iray manontolo. par an de plus ou moins 20 milliards d'euros pour toute l'Afrique. Andray anjara amin'io fihaonana tampony fa enina io ireo filoham-panjakana sy ireo manam-pahaizana manokana isaky ny sehatra iadiana hevitra. Aorian'ny fihaonana, izy ny fanambarana iraisana, ametrahana vina ho an'ny taona 34. Mahakasika ny toetrany andro kosa indray dia tany amin'ny 420 sy 200 kilometatra atsinanana somary avaratra atsinanana Sainte-Marie no misy ny foiben'ilay rive-douze du Mako tamin'ny 4 ora ariva teo nahitana fiananana ny tafiditra niaraka taminy raha oharina tamin'ny maraina raha ny fanazavana voaray miantarandriana evo. Tsy miova fa vinavinaina hiditra amin'ny tanety raha mipitsoatra ny ilay rive-douze du Mako raha ny vinavina ny mpamantatra ny toetrandro. Tamin'ny 4 ora ariva teo, tany amin'ny 420 sy 200 kilometatra atsinanana somary avaratra atsinanana Sainte-Marie no nisy ny foibeny. Eo amin'ny 570 kilometatra isan'ora eo ny rivotra miaraka aminy ary arahana tafiotra 10 kilometatra isan'ora. Nisy fidinana izay tafiotra izay zany raha tamin'ny maraina sy ny fiandohan'ny tapakandro faharoa tamin'ny tiandroany dia satria raha nahatratratra any amin'ny 500 izy dia niena hatramin'ny 10 kilometatra isan'ora izay. Kisaka miakadrefana hatrany izy ary manambana ny morontsiraka avaratra atsinanany nosy iny miaraka amina fangiana-pandeha 720 kilometatra isan'ora. Tombanana hiditra tanety eo anelanelan'ny Antalasy Sainte-Marie zany hoe tsy miova zany ny vina raha tsisy tolakandro izay zavatra izay no mety hitranga. Ny tanjaka ihany koa anatin'izay dia mbola tsy miova ihany koa satria dia mbola eo amin'ny 520 kilometatra isan'ora ny rivotra mety hiaraka aminy alohan'ny hidirany an-tanety zany. Mbola ao anatina tsokazina tempête tropicale modérée izy amin'izay fotoana izay. Ny rotsakorana ihany koa moa zany dia ho betsaka raha tafiditra tanety zany ity rivotra. Mijanona ho tahaka izao ankilan'ny filazana loza
filazana loza manambana amin'ny loko mavo ho an'ny Sava Analanjorofo Tomasina voalohany sy faharoa, filazana fanairana amin'ny loko maitso ho an'ny Diana Bealanana, Befandriana Avaratra, Mandritsara, Andilamena, Balavaravolo, Ambatondrazaka ary Brigaville. Antananarivo zany izy dia mandraondraona ny andro dia mety misy erikerika na orana malefaka ao anatin'izay, zany hoe ny ilany antsinanana iny, zany hoe Manjakandriana, ny any Fandriana, ny any Ranomafana, reo moa zany ny ilany antsinanana avoatany tena resahana matetika io. Reo zany mety mahazo orakorana kely, tsika mety misy erikerika andro kely ihany ny fahafaty eny tsefatsefaneny rehefa tena tafika tanety dia izy. Etsika ilan'izay ato anatin'ny andro vitsivitsy no vinavinaina ivadika rivo-doza ihany koa ilay tangoron-drahona misy ao amin'ny ranomasina indianina. Sary hita amin'ny zana-bolana kosa nefa dia efa somary miahita ny mahazo endrikana fiforonana rivo-doza, zany hoe mirona tanteraka any amin'izay fiforonana izay aloha zany ity tangoron-drahona ity any amin'ny 3,000 mahery kilometatra tsinanan'ny morontsiraka avaratra tsinanan'ny nosy iny zany no misy ny foibeny ity. Amin'ny ankapobeny izy dia ikisaka miandalana miankandrefana ary atao anatin'ny andro maromaro izy zany raha ny atotan-kevitra sy ny singa rehetra voaray moa zany tamin'ny anio dia mety any amin'ny alarobia any ho any izy zany no vinavinaitsika isy fiforonana na ivadika ho rivo-doza izay. Ny mety ho fiantraikany eto Madagasikara dia mbola somary sarosarotra aloha zany raha amin'izao fotoana iresahana zao, satria mbola somary lavidavitra ihany na izay andro iforonana izay dia rehefa tena miforona angamba izy no hitantsika ao amin'izay no mety ho lalany ary afaka miteny zavatra maromaro mahakasika an'ity tangoron-drahona ity indray tsika amin'izay fotoana izay. Ary maso akaiky ankilan'ny fivoaran'ity tangoron-drahona ity. Miompana amin'ny vahaolana isorohana ny fiverenan'ny fiakaran-drano indray ny fanadidina izay nataon'ny agence capsule niaraka tamin'ny Cool TV FM ho amin'ny mpisehatra ara-tontolo iainana izay nanontaniana miainga amin'ny fanamafisana ny fikajiana ny tontolo iainana izany. Miantarandriana evatra. Aminao, inona no tokony ho vahaolana tsy hiverenan'ny fiakaran-drano miompampana tahaka ireny intsony? Io no fanontaniana napetraky ny agence capsule teto Antananarivo renivohitra tamin'ny voalohan'ny volana ka hatramin'ny 7 volana febroary lasa teo tamin'ny olom-pirenena 27 taona niakatra misy efajato. Maro indrindra na ny 37 namaly fa mila mafisina ny fampiarana ny lalàna eto Madagasikara. 37 nilaza fa tokony atao laharam-pameana ny ady amin'ny fiovovan'ny toetrandro. Omena vahana ny fanitarana ny tanàna hoy ny 12 isanjaton'ireo nantaniana ary nilaza kosa ny iray isanjato fa tsy misy ny vahaolana fa miatrika no atao. Isan'ny mifandray amin'ny fahasimban'ny tontolo iainana ny hafanana miompampana sy ny firotsahany rotsakorana be loatra amin'ny fotoana foiran'ny fanazavana. Mifampiankina avokoa araka izany ny antony fiakaran-drano miompampana sy izay. Iarahantsika menakavy malala dia ny fahalaniny ny ala eto Madagasikara, simba ny ala zany. Ny fiantraikan'izay zany le ala tokony namokatra rano ho antsika eto Madagasikara lasa tsy mamokatra rano ho antsika eto Madagasikara intsony. Dia raha tamin'ilay rivo-doza anaty eo, talohan'ny rivo-doza anany nisy rano be taty amintsika. Rehefa mijerena izy iny rano nateraky ny ala avy any Afrika izay beta be kokoa, izay no latsaka teto Madagasikara fa tsy ny rano vokarintsika teto Madagasikara ihany. Dia lasa be loatra le izy fa tsy le mahazatra antsika. Dia izay le tenenina hoe mety ho lasa be loatra raha misy na ho lasa tsisy le rano. Ny anankiray azo tsapahitanana koa dia le zava-misy any amin'ny faritra atsimo hoe kery satria tsy ampy orana ry zareo. Dia na le zany tena tsy misy na misy fa be loatra tsy voafehy. Izay ny fiantraikany. Miainga amin'ny fiarovana ny tontolo iainana araka izany no vahaolana ny lavitrezaka ahafahana misoroka ny tondra-drano sy ny haintany. Raha ny eto amintsika tsy mbola voafehy izany hatreto. Isy aloha zany ny vahaolana akaiky ankoatran'le fanadiovana ilay tatatra sy fanarian-drano. Ny tena vahaolana amin'le fikorontanan'ny toetrandro na le fiovan'ny toetrandro angamba no omeko hoe nisan'izany ilay fambolekazo na fanamaintsona ny Madagasikara, satria ny ravina no manala ilay entonarina sy ny azoty eny amin'ny rivotra eny. Momba antsika eto Madagasikara raha oharina amin'ireo firenendehibe, raha amin'ny fampiasana fitaovana mamokatra an'ireny entona ireny
dia mbola azo lazaina hoe kely ihany ny vokany, fa ilay doro tanety sy doro ala iny no tena manimba indrindra ny zava-misy eto Madagasikara eto. Eo le fambolena hazo sy le fiarovana zava-mananaina fa tsy famokarana n'ilay entona ihany koa dia tena zay no vahaolana aingana indrindra. Raha ahenantsika ny doro tanety ahenantsika ny fampiasana an'ireto fitaovana mamoaka setroka isan-karazany reto, raha ahenantsika io dia efa misy fandraisana anjara be da be zany. Ankoatr'io, miainga amin'ny fahatsapatenany tsirairay no ahafahana misoroka ny fiakaran-drano miompampana indrindra amin'ny renivohitra, izany ny tsy fanariana fako amin'ny lakan-drano sy ny maro hafa. Toy androany kosa ny fizarana vatsitsinjo ho an'ireo mponina eto Antananarivo renivohitra ka teny Mazoarivo sy Andavamamba no nahazo izany. Tsy maintsy azo avokoa ny mponina izay voasoratra anarana raha ny fanahazavana azo Gaëtan Andretsilavo. Teto amin'ny ANS Sampefilo no nizarana ny vatsitsinjo an'ny fokontany Andavamamba Anjesika faharoa, boriboritany voalohany androany. Nisitraka vatsitsinjo avokoa ny tokantrano miisa 720. Tena sorana lehibe ny mpitondra. Zay. Milamina tsara ny milamina tsara. Makasitraka president. Tsara ka. Ire sota petake. Any Andavamamba zay Anjesika teo. Dia mety afakafaka kely zalo fasahirana. Zay telo menaka. Dia mety eo amin'ny tapa-bolana io ngamba ny ampy. Maharitsarotra kely ty fa misaotra betsaka amin'ny president Rajoelina amin'ny fanampiana fa ny rano koa fa mba nihenahena ny rano. Mahafinaritra ny fandraisana anjara ho an'ilay madinika. Zay 10 mianaka fa mianaka fa tsy fantatra tsy voavinaniko ty hoe tokony firy andro na firy andro. Tsy ahifina, tokantrano misy 724 no nisitraka vatsitsinjo teto Antananarivo renivohitra androany. Ankoatra ny teto Ampefilo ho an'ny boriboritany voalohany, nisy ihany koa ny teny amin'ny Kaony Zandary any Mazoarivo, ka tokantrano misy 129. Tao amin'ny fokontany Ambatoroka sy Mazoarivo, boriboritany faharoa no nisitraka izany. Lesona lehibe ho an'ny rehetra ny fiakaran'ny rano sy ny fahasimbana nateraka ilay rivo-doza sy ny andro ratsy farany teo, ka tokony ho samy handray ny andraiky ny tsirairay avy. Ny zavatra moa tsy misy hoe zavatra tonga foana fa matetika indraindray koa noho tsy fitandremana kely ihany fotsiny dia efa mety miteraka ireny atao hoe tondra-drano ireny. Anisan'izany ohatra ny fanaririna fako tsy ampiheverana dia avao manjary le tatatra no tsy afaka mandefa an'le rano tokony koliana intsony. Lafiny indray zay fa eo ihany koa ireny le fanaovana an'ireny trano eny ambony atao hoe construction illicite ireny no filaza azy. Antony anisan'izany eo ihany koa ireny le fanatotofana tsy nahazahoana lalàna, tsy nahazahoan-dalana ireny. Antony maro ohatr'izany dia anisany mety miteraka an'le tondra-drano dia avy eo le vahoaka tsy mandady arina rehetrarehetra dia miara-mizaka na ny nanao na tsy ny nanao. Ka zay ny tokony mba hanafarana zany ho an'ny rehetra mihitsy io na hatramin'izay tompona toy izay mahatsiaro tompona andraikitra zany. Ankoatra ny finosana izay nahitana vary, menaka sy ny maro hafa, azo fameno ihany koa ireo mponina hoe ny filohan'ny repoblika nandritra ny fizarana ara-pomba ofisialy ny vatsitsinjo teny amin'ny Kianja Alarobia, ny raika amin'ny 30 Janoary lasa teo. Raha ny taremarika zay navoaka ny BNGRC tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny 4 ora tolakandro teo dia mijanona raika amin'ny 20 ireo namony eny raha toka 8 sy 703 sy ray hetsy ireo trabona manerana nosy amin'ny totaly 2 sy 700 sy 2 alina kosa ireo nafindra toerana. Misy 20 sy 700 ireo trano rava raha toka 7 sy 7 kosa ireo trano dibidrano. Naniozantsika ny vaovao kosa indray dia mitombo tsikelikely ireo mazoto manao dose boost amin'ny vaksiny Covid-19. Fampitombona ny hery fiarovana no isan'ny maharesy lahatra ny maro amin'ny fanaovana izany miantarandreny. Mitoy ny fanaovam-baksiny amin'ireo toerana natokana ho amin'izany, ahitana fitombony ireo manao ny dose boost raha ny teto amin'ny CHUGR tato anatin'ny andro maro. Mbola maresika manao vaksiny ny olona amin'izao, surtout amin'ny maraina. Le manao 3e dose tena be dia be manao boost.
dia ny première dose le tanora reny betsaka. Mitombo kokoa ny hery fiarovana hiatrana ny Covid dia tsy tonga amin'ny forme grave raha sanatria hoe mbola tratra. Dia hoe tiany zareo zany ny ampitombo ny hery fiarovana indray dia aleony zareo manao boost. Amin'ny ankapobeny fanamafisana hatrany fiarovana manoloana ny fiparihan'ny Covid-19 no antony maharesy lahatra ny maro amin'ny fanaovam-vaksiny. Vaksiny atao zany nianina Johnson dia natonga anahy resy lahatra moa hoe fahasalamana satria le Covid aty hitanao fa mirongatra fianakaviako aloha efa presque efa nanao daholo, manampy izy, tena mampisy an'le hery fiarovana le vaksiny. Mitaky fanajana ny fepetra-pahasalamana hatrany ankilany ny fanatosana azy na tsy. Mitombo mihitsy ny fitandremana, tsy maintsy mampiasa gel hydroalcoolique. Voaka ny trano dia avy mivoaka ny trano tsy maintsy misolo akanjo ohatr'izany. Rehefa le avy mivoaka ny trano ianao dia misolo akanjo dia misasa tanana, mandro mihitsy ary. Satria efa miparitaka be le zavatra, tsy fantatra le izy koa tsy hitany amin'ny endrikiny le ritsy vo. Mizara maromaro ny fanatosana vaksiny ratsahivina eto amintsika. Ho an'ny AstraZeneca, 12 taona no miakatra ny olona kinendry hanao izany, izay fatra miisa roa. Pfizer, 12 taona no miakatra ihany koa no kinendry hanao izany, fatra roa ihany koa. Sinopharm, 12 ka hatramin'ny 15 taona ny olona kinendry hanao azy, fatra roa hatrany, ary ny Johnson & Johnson ho an'ny 12 taona no miakatra hatrany ary fatra iray. Misy ny elanelana anaovana ny fatra roa ireo, ankoatra ireo dia misy ihany koa ny dose boost. Vaovao hafa kosa indray dia taoriana ny fanofanana nitry ny 10 volana amivena enevon'ny fiarahamonina ireo tovovavy miisa 4 avy Nosbe aka nitondra hazavana ho an'ny mponina araka ny fiofanana izay nataon'izy ireo tetikasa izay arahan'ny PNUD sy ny fanjakana malagasy eto Andriatsilavo. Vola mihoatra ny 700 tapitrisa ariary no natokany PNUD sy ny fanjakana malagasy amin'ny tetikasa hazavana sy fampananana jiro amin'ny tokantrano ambanivohitra eto Madagasikara ka nisantarana izany Nosbe sy Ambatolampy. Tao tsy afajavona Ambatolampy no niofana nandritra ny 10 volana ireo vehivavy avy ao Nosbe sy Ambatolampy. Nisy ny fampahafantarana sy ny fampisehoana ny zavatra ny anarana nandritra izay 10 volana izay. Nous espérons tous que cette expérience va faire tache d'huile. Antenaintsika fa ho fanombohana fotsiny ihany izao ary afaka hitarintsika ny nandrana natao izay tsy nijanona teo anivon'ny laboratoire fotsiny ihany. Rehefa afaka nataonareo dia afaka ataon'ny tanàna hafa ihany koa na ny commune. Fandraisana anjara amin'ny politika nasionaly ny angovo izany izay mikasa ny hanana ny 700 ny mponina jiro hanomboka izao hatramin'ny taona 2024. Permettre à 70% de la population d'accéder à l'énergie d'ici 2030. Tokantrano misy 70 no isitraka fahazavana amin'ny fokotany Ampasipoy ary tokantrano 280 amin'ny fokotany Antafondro prefektura Nosbe faritra Diana. Karazany 3 ny fitaovana ka anjaran'ny mponina no misafidy miankina amin'ny hoentimanana sy ny fitaovana ilainy sy ampiasainy. Manodidina ny 3,000 ariary hatramin'ny 2 ariary isam-bolana ny fandraisana anjara. Fa indrindra ny fianarana satria raha tsy nianatra zay tsy nahay karakory marina atao ampiasa raha ty zay zay tsy nieritreritry koa mbo ahay satria tegna zanaka ambanivolo zay tiandiatrika zay ny formation zay nefa ndraiky vognona natao zay natagny tagnatin'ny 10 volana tsisy raha ke azonay volagniny hoe ke zay nampijaly zay tagny na fampianarana na ary sakafo na ny tany andriana tena voakarakara tsara zay tagny tena falifaly ravoravo ary misaotra betsaka. Tanjona ho an'ny taona 34 tokantrano ambanivohitra miisa 3 alina sy 9 hetsy no sitraka herinaratra sy hazavana ary amoaka vehivavy ingénieur miisa 477 manerana ny nosy ny tetikasa ananany olona rehetra farim-piainana mety eo anivon'ny tokantrano sy ny vehivavy tompona andraikitra amin'ny fampandrosoana ifotony. Tonga eto fotoanany dokavarotra isika aorianan'izay atatsika mahakasika ny tsy fandriam-pahalemana eo ihany koa momba ny Saint-Valentin tamin'ity androany ity rehefa avy.
vous en demandez plus, nous vous en donnons encore plus. Si vous êtes abonné à Tungasu, réabonnez-vous à Access et profitez d'Évasion pendant 30 jours. Si vous êtes abonné à Access, réabonnez-vous à Évasion et profitez d'Évasion Plus pendant 30 jours. Si vous avez Évasion, réabonnez-vous à Évasion Plus et nous vous offrons tout Canal Plus pendant 30 jours. Lalao antsika, lalao Telma 038 sy 034. Zaku Telma, zaku mahazo cadeau. Isaky mampiasa tolotra manomboka amin'ny arivo ariary ianao dia mahazo cadeau foana. Ie, mahazo cadeau foana. Na amin'ny numéro vaovao 038 na 034 anao sady mandray anjara amin'ny fisariana isan-kerinandro sy any amin'ny farany lalao. Fisariana azahoanao finday avo lenta toy ny Poco F2 Pro, kit mbalik, TV écran plat isan-kerinandro ary moto Vespa mavomavo tsara be. Ndao i lalao e. Lalao antsika 038 sy 034. Za Telma, za mahazo cadeau. Le CNAM Madagascar vous offre une possibilité d'acquérir un diplôme international qui vous ouvre les portes dans le monde. Formant les plus hauts placés des administrations, CNAM vous propose plus de 658 parcours niveau bac à bac plus 8. Réussir, apprendre, innover. Faites partie des plus grands et visez plus haut. Inscrivez-vous pour le nouveau semestre. www.cnam-madagascar.g 67 hectares, maison des produits, 6e étage, Antananarivo 101. Mila bebe kokoa ianao, omena mihoatra lavitra izay angatanao. Raha tonga soa ny abonnementanao, manaova réabonnement Access ary mahazo Évasion mandritra ny 30 andro. Raha Access ny abonnementanao, manaova réabonnement Évasion ary mahazo Évasion Plus mandritra ny 30 andro. Ary raha Évasion ny abonnementanao, manaova réabonnement Évasion Plus ary mahazo tout Canal Plus mandritra ny 30 andro. Vereto amin'ny fampalalam-baovao isika dia mitony fanafiana Civil Boiron eto Antananarivo sy ny manodidina. Maro amin'ireo mpitondra moto izay nanaovana fanadihadiana no milaza fa tsy maintsy manaova fandaharam-potoana izy ireo ka mody aloha na ihany koa mandeha taxi be raha tratra arivaka eto Andriatsilavo. Mirongatra ny tsy fandriampahalemana eto Antananarivo renivohitra ary isan'ny faritra mena ny Rotidig, Anosipatrana, Miazo Anampasika, Andotapenaka, Sapanana, Ambotrimanjaka. Maro amin'ireo mpitondra moto vokatra izany no nisafidy ody aloha na mandeha taxi be rehefa mirava miasa. Za nahavitana aloha ny asa dia mba mody alohaloha zany amin'ilay izy satria maromaro ihany le voety sy roto dia mezaka mandeha aloha. Tsy maintsy mody aloha satria efa izy efa malaza be. Mety mampatonga le romanao zay koa samy nona le olona. Tsy fahamezantsy moa samy manany ao an-tsainy zany ny olona rehetrarehetra. Hoe azony ana mampety ana mitady vola. Dia efa mila maily foana zany rehefa mandeha. Be da be ny olona manajanona le hoe aloha mandeha bus na mandeha tomobile. Fa efa malaza be le amin'ile resaka sécurité amin'ile moto. Tokony mandray andraikitra amin'ny polisy zany satria samy mandoa assurance daholo na ny tomobile na ny moto. Aloha tsy dia mitondra moto alina. Efa manapa-kevitra mihitsy raha vao alina tsy mitondra. Fa ny fitondrana moto zao dia manahira. Manahirana mihitsy mampatahotra. Fa dia asa ilay izy dia tsy maintsy mandeha foana. Fa tiany tsy adino ny mivavaka sy ny mangataka ny fiarovan'Andriamanitra ny zava-dehibe. Tsy ny moto ihany, lasibatra ireo mpanao asa ratsy ihany koa ny fiara. Vao maly, fiara iray no simba vokatry ny Torakavato sy Civil Boiron, ray azo any Ambotrimanjaka. Lehilahy iray no nisakanany jiolahy nitondra Boiron teo Andotapenaka. Vao tsy ela akory, taxi be Zodrade Ivato Vasakosy no notafiany jiolahy misy zavalo. Teo ihany koa nahafaty any Nato teo amin'ny Sapanana Ambotrimanjaka ka natonga ireo mpitondra kodiaran-droa anao hetsika fanairana ny mpitandro filaminana. Isan'ny fanontaniana apetraky ny mponina manoloana ireo rehetra ireo dia ny hoe aiza avokoa ireo force spéciale sy fitaovana ary fomba aseho isaky ny 20 jona. Manao inona izy ireo amin'ny fiainana andavanandro? Manampy ireo namany vitsy anisa miaro ny vaokany sy ny fananany ve izy ireny? Ho atevenina anisan'ny miaramila manao fisafona eto Andrenivohitra, adidy tsy maintsy ataon'ny mpitandro filaminana isan'andro ny resaka filaminana amin'ny faritra rehetra na
eto andrenivohitra izany na any ambanivohitra ho ny minisitra tompon'andraikitra ny alarana efison. Ampitomboana ny isan'ireo miaramila manao fisafoana eo anivon'ny tafika malagasy anampy ny zandarmeria sy ny polisy-pirenena. Ministera telo no miandraikitra ny filaminana eto Madagasikara. Eo ny ministera ny fiarovam-pirenena, ny sekretera-panjakana miadidi ny zandarmeria, ao ihany koa ny ministera ny filaminam-bahoaka. Efa misy ny fitsinjarana andraikitra manoloana ny fandriampahalemana raha ny fanazavana. Ka ny polisy-pirenena no miandraikitra ny filaminana eto Andranivohitra. Anjaran'ny zandarmeria pirenena sy ny tafika malagasy kosa no miandraikitra ny filaminana eny ambanivohitra. Ho famerenana ny fandriampahalemana, efa misy ny fiarah-miasa eo amin'ny tafika malagasy, ny zandarmeria ary ny polisy-pirenena. Mazava ho azy fa efa maro ny tompon'andraikitra misahana an'izany raha tia tanan-dehibe ohatra. Ao ny polisy-pirenena, ao ny zandarmeria pirenena misahana an'izany tena tanan-dehibe. Fa ny tafika malagasy dia manome tanana. Raha hitanareo reny patrouille na fizahana amin'ny alina izay ataon'ny tafika malagasy eto Antananarivo reto na eny amin'ny tanàna lehibe sasany dia fanomezan-tanana ny tena ataon'ireo noho ny antony samihafa. Raha ny ambanivohitra kosa dia nanome tanana tanteraka ny tafika malagasy. Nisy faritra lazaina fa mena taloha tany atsimo andrefana tany, ankehitriny izy dia efa tsy mena intsony. Misy faritra mena taloha izay sahana nandalovana mihitsy. Rehefa tonga tany ny tafika malagasy dia efa nivadika maintso zany ankehitriny. Anjaran'ny foloalinda malagasy no miaro ny vahoaka voalohany sy ny fananany, ka tsy azo ekena hoy ny ministra tompon'andraikitra ny tsy fandriampahalemana sy famonoana olona toy ny nitranga teny Ambohitrimanjaka. Eny fa nisy ireo an'ilay tovolahy izay mpitondra moto izay vonon'olona tany Ambohitrimanjaka ary androany maraina rehefa maheno avy amin'ireo mpiara-miasa amiko fa mbola misy olona mitoraka fiara amin'ny alina ny Ambohitrimanjaka, izany kosa dia tsy azo ekena mihitsy ary niteny tamin'ny lehiben'ny ny chef de l'état-major ny tafika mba ampio ny mpitandron'ny filaminana hafa ny polisy mba hijery an'izany fa tsy azo sikekena izany any amin'ny toerana andalovan'ny ireo vahoaka izay mody amin'ny alina mirava amin'ny asa dia hovonoina amin'ny boiron misy fantsika indray fe ny tomobila izay mandalo ve dotroahana vato indray dia inona zany ny zavatra mitranga amin'ny atya andrenivohitra tsy azo ekena zany fa tsy maintsy any andraikiny ny mpitandron'ny filaminana manoloana an'izany rehetrarehetra zany. Ankilany, androany no nianga hiazo any kongo ireo miaramila maro anampy ny tompon'andraikitra any amin'ny toerana amin'ny fananganana sy fanamboarana ilay fonja izay apotika nandritra ny fandalovany Rivodoza Batsiray. Mahakasika izay tsy fandriam-pahalemana izay dia mandray vahiny ny sampana fampalalama-baovao amin'ny ity hariva ity. Mianadahy izay mandray ny vahintsika miaraka amin'ny alarana efison tenako amin'izany ary omeko azy avy hatrany fitenenana. Fantaniko voalohany avy hatrany isan'ny tompon'andraikitra voalohany amin'ny resaka fitandronan'ny filaminana ety Andrenivohitra ny polisy-pirenena manampy izany avy eo ny zandarmeria sy ny eo anivon'ny tafika malagasy. Inona no mahatonga ny olana tsy mampilamina ny tany sy ny firenena hatramin'izao indrindra raha ny eto Andrenivohitra. Miaraba anareo Minada, miaraba ihany koa ny mpanaraka ny vaovao tsara eto amin'ny Koli TV. Marina tokoa fa ny polisy-pirenena no voalohan-dalana eto Antananarivohitra amin'ny resaka tsy fandriampahalemana. Tsy fandriampahalemana ny resaka dia raha malala tokoa fa ny somary nirongatra kely. Raha tsy teny hoe statistika eto anatrehanay satria isan'ny tena malaza zany zao ny resaka velo-boiron, resaka moto, resaka fanendahana. Raha tsy ahivo kely fotsiny raha eto ambanimasika eto zany nanomboka tamin'ny taom-baovao, zany hoe nanomboka tamin'ny janvier février dia nisy kahana vol na moto 3 teto Antananarivohitra. Zany hoe resaka source-na plainte tonga teo eo anivon'ny commissariat central sy le 8 arrondissement io. Ny tena hita nirongatra dia teny amin'ny secteur ny 2e arrondissement sy ny secteur ny 3e arrondissement. Tao anatin'izay 3 zay dia nisy moto teo amin'ny 12 récupéré. Ankoatran'izay kosa eo amin'ilay resaka vol à la tire, vol simple, vol rehetrarehetra kosa dia nahitana kahana 157 vol nandritran'izay 2 mois zay. 143 ny olona interpellena. Tao anatin'izay misy an'ilay atao hoe examen de situation 470, 75 kosa ny MD ary 38 ny liberté provisoire. Miaina tanteraka itsikany ao anatin'ilay hoe poste crise, zany hoe tao aorianany mbola ao anatin'ny fiadinany aretina Covid
ary teo ny fisiany ranobe sy ny cyclone. Aiza ny faritra hoe mbola ahitana zay tsy fandriam-pahalemana zay, aiza zany tena hoe faritra mbola mena amin'izao raha eto Antananarivo? Ny fiteny hoe faritra mena zany dia tsy fiteny aminay mpitandro ny filaminana fa kosa ny antom-pisiny ireo fandikan-dalàna ireo dia matetika dia eny amin'ny faritra Iva sy Beolina. Marina hoe misy eny tsy indraindray ny amin'ny faritra avo eny fa kosa hatreto zany dia resaka alabotry sy alatra fisotomana dia anisany tena nanjaka tokoa zany tato Antananarivo. Raha ny tamin'iny herinandro iny manokana zao somary nafapana ny resaka hoe alatra moto izay nitranga teny Ambotrimanjaka, nisy ihany koa ny famonoan'olona. Inona zany ny paikady apetrakinareo eo anivon'ny polisym-pirenena amin'ny fiarovana ireo olona mpandeha moto sy ny mpampiasa an'ireny hoe lalana vaovao vao napetraka ireny? Hatramin'izay dia ny principe apetraka eto amin'ny commissariat central dia resaka hoe couverture spatiale, zany hoe fametrahana mpitandro ny filaminana na io en tenue na io en tenue civile eny amin'ny grand zakatra rehetrarehetra eny na koa any anatin'ny elakelan-trano rehetrarehetra eny. Ataoko angamba fa tsy totosa tsy ho an'ny mpitandro ny filaminana rery angeny fandriam-pahalemana fa tsy maintsy misy koa le fiara-miasa ngeza be tena ngeza be erahana amin'ireo misy ny atao hoe chef fokontany, chef secteur, misy ny hoe chef quartier ary indrindraindrindra ny voamera ny fandriam-pahalemana. Inona moa le fiara-miasa takina dia fametrahana an'le atao hoe protocole d'alerte sy intervention. Ireo olona fokontany ireo no arahana miasa akaiky mahafantatra tsara ny olona mifivezivezy ao anatin'ny quartier eny mahafantatra ny elakelan-trano ary ireny ho tazaina ametraka an'izay le hoe déclenchement d'alerte afahana mametraka ny célérité d'intervention misambotra reny. Ataontsika angamba hitantsika ohatra anankiray nisy ny navoakanareo tao anatin'ny tambotra serasera le tratran'ny caméra le olona nakamoto vetivety any satria izay ny ilaina voizina mihitsy le hoe culture de dénonciation zay satrinay mihitsy misy fanikevitra maro be dia maro be ao anatin'ny tambotra serasera afahana miadopte stratégie afahana mametraka ny fandriam-pahalemana eto Antananarivo renivohitra. Rehefa le misy tranga mafapana ohatran'ireny matetika ampitomboana ny mpitandro ny filaminana, mitomby ihany koa ny resaka hoe fisafoana. Inona ny olana tsy hanaovana an'ireny mandavantaona sa hoe misy vanim-potoana ihany ve ireny? Misy mission traditionnelle dia rehefa miakatra le taux de sécurité dia tsy maintsy manao le hoe opération coup d'arrêt na hoe filazazana opération coup de poing. Zay mahatonga ny hoe ampitomboana mpitandro ny filaminana misy zany izy zay mpitandro ny filaminana tonga izay ampitomboana ny sédentaire le bureaucrate rehetrarehetra dia midina sur terrain mihitsy manampy ny police urbaine tsy adino ireo unité spécialisée sy ny fipa zay manana andraikitra hafa mihitsy izy kanefa dia tsy maintsy miditra manampy an'izay ametraka an'ireny le hoe ao ambanin'ny seuil de tolérance ny fandriam-pahalemana eto Andrenivohitra dia zay mahatonga azy marobe manao ny fisavana, manao ny patrouille, manatona mihitsy hoa ny fokontany ary indrindraindrindra mandeha vulgariser le hoe numéro d'appel d'urgence afahana mahafantatra hoe inona marina ny zavatra mitranga any elakelan-trano rehetrarehetra any amin'izao après ny crise izy. Mifarany misy amin'le hoe tranga izay mampitariana ny olona ihany koa hatramin'izao le hoe misy olona voasambotra fantatra fa hoe nangalatra sy ohatran'izany avy eo izy nentiny mpitandro ny filaminana andro vitsivitsy nefa dia efa hita mandeha eny amin'ny fiarahamonina eny misy an'le hoe écolage mbola misy ve zany zavatra izany hatramin'izao inona mahatonga an'le hoe hatraiza zany ny hoe asan'ny polisym-pirenena? Ny asan'ny polisym-pirenena dia misambotra ny olona mpadika lalàna mirassembler ireo preuve afahana manenjika azy ary indrindraindrindra avy eo mitondra azy eo anatrehan'ny fitsarana. Ny polisy dia tsy managadra fa ny fitsarana ny managadra nefa kosa matetika eto ny zava-misy ny état de lieu ny teneny koa be dia be ireo mpamerikeliko zay mahatonga an'le hoe misy ohatra olona anankiray mipetraka anytosy izy inona ijorojoroana ery mbo ary andrampitetezan-dramalatra satria andeha hanendaka indray dia zay le atao hoe examen de situation samborina izy anaovana fanadiadiana jerevana raha efa misy efa plainte efa mandeha ao anatin'ny commissariat ka hoe misy un certain rasta ohatra na mainty ka miconforme le victime hoe confirmer le victime io le olona dia déférena any parquet raha ohatra ka hoe tsy miconfirme kosa dia entina am'le hoe police scientifique et technique le alaina sary iny dia archive pia base de données ho an'ny polisym-pirenena afahana mamantatra ny jiona rehetrarehetra. Makasitraka anao ary ny vahiny teto amin'ny fampahalalam-baovao. Misaotra indrindra tokoa. Zay makasika niny fa tontolon'ny fividianana kosa indray dia mangataka ny fanavaozana tanteraka ny lisy fividianana ankehitriny ny HVM. Nisy ny fividianana madio no isan'ny tanjona amin'izany raha ny fanazavana voaray Abrahamarandriamanana.
Tsy hita taratra hatreto ny fandraisana andraikitry ny fitondram-panjakana sy ny vahomeram-pirenena mahaleo tena amin'ny sahana ny fifidianana na ny seni mikasika ny fanavozana ny lisam-pifidianana na ny refonte raha ny nambaran'ny antoko HVM. Raha voafaritry ny andin-dalàna faraka ambin'ny folo ny 724 mikasika ny fifidianana, tanterahina isaky ny 10 taona ny fanavozana tanteraka izany. Hatreto, tsy misy ny sora-bola anatin'ny lalàna mifehy ny teti-bolam-panjakana 2024 momba izany raha ny fanazavana, manany amin'ny siny sy fangararahan'ny fifidianana ho avy araka izany izy ireo. Tamin'ny taona 2024 no petraka io liste électoralitsika io dia anaovana le révision isa-taona, le atao hoe RAL. Lalàna zany zao dia mitaky ny anaovana ny refonte totale. Aiza ny finiavana fanjakana satria ny fifidianana dia natao ampilamina ny firenena. Ary ny vokatry ny fifidianana dia azahoan'ny olona ny fankatoavany maro anisa eo amin'ny firenena. Ary tsy sin'ny ady na sanatria korotana eo amin'ny firenena aorianan'ny fifidianana. Sao dia sanatria endrasany arindrina any le izy dia tsy ampy indray ny fotoana anaovana izy satria mila fotoana io. Herintaona sy tapany ve farafahakeliny efa zany mahatonga an'le hoe tokony zao zay ny anairanay zany amin'izao fotoana zao. Fantatritsika efa nisy ireo firenena izay efa nolotanana anampy antsika anaovana ny liste biometrika mba ho biometrika zany ny anaovana an'le refonte. Manao antsoava amin'ny sin'ny fankakevitra ho an'ny rehetra ho fanatsarana ny fanatanterana ny fifidianana ho amin'ny ho avy araka izany ny antoko HVM. Tsy ahivina, hifarana raha ampitsy fa 15 ny volana febroary ny fanitsiana ny lisam-pifidianana izay tanterahiny ny seni manerana ny nosy. Velaran-tany amina 1000 hektara ny bodon'ny olona ao anatin'ny périmètre de reboisement et de restauration de Mangoro izay mahakasika distrika telo ao anatin'ny faritra aloatra Mangoro. Tsy maintsy avery na amin'ny orinasa fanalamanga ireo raha ny fanazavana voaraiga eto Andretsilava. Moramanga, Ambatondrazaka ary amparafara vola ireo distrika telo ahitana ny tanin'ny orinasa mpanjakana bodoan'olona. Teny am-Piandohana, mitotaly 7 hektara ny velaran-tany no faritan'ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny arrêté ny 24 febroary 477 nivoaka tamin'ny journal officiel teto amin'ny firenena nametraka ireo velaran-tany orakofana ala. Tafiditra anatin'ny asa fanarena nataon'ny mpitantana ankehitriny ny famerenana ny fananan'ny orinasa ka nandritra ny fiona ny tale général sy ny ekipa tamin'ny mpiara-miasa manerana ny faritra telo iasan'ny orinasa ny nanaovana antso ho an'ny fiaraha-mientan'ny fianakaviam-ben'ny fanalamanga samy hitsangana iaro ny fananan'ny orinasa. Amin'ireo tany ireo efa fantatritsika rehetrarehetra zany nidiran'ny olona akery nalain'ny olona dia reny rehetrarehetra reny no nanentanana ny mpiasa zany satria ny mpiasa ny tokony voalohany indrindra ho sarotiny. Nambaran'ireo mpitarika syndika miisa telo eo anivon'ity orinasa mpanjakana ity fa efa ela ireo mpiasa no niandry mpitantana anetsika ity raharaha famerenana ny tanin'ny orinasa ity ary vonina ny anoana hatramin'ny farany izy ireo. Syndika telo mitambatra mijoro sy velona ato amin'ity orinasa ity dia maneho etoana ny fiaraha-miasa aminy sy ny fahavononana anatanteraka izany vina lehibe napetrany ho amin'ity taona 2024 ity. Ny amerenana ireo tany no bodoin'ny hafa. Nandritra ny fitsidiana natao ireo tanin-janakazo no nahafantarana fa ezaka goavana vita tamin'ny taona 2024 ny fampitomboana isan'ny zanakazo novokarina saingy vokatry ity olana ara-tany ity voafetra ihany ny tany azo volena. Androany kosa ny andro ny mpifankaty androany fa 14 ny volana febroary 2024 misy ireo efa niomana amin'ny fiatrehana izany fa eo koa ireo tsy mankalaza fa toy ny andro isan'andro ny andro androany fanadina. Andro iray natokana ho an'ny mpifankaty ny andro 14 febroary. Misy ireo efa nanomana no izy natokana ho an'ny mpifankaty ka ny fanolorana fanomezana no natao ampiavaka azy. Fahalalako azy aloha zany dia le izy ho an'ny katolika zany aloha no tena nahalalako anazy satria Saint Valentin Saint moa zany dia olo masana ny fahalalako anazy ho an'ny mpino katolika zany dia le tamin'ny andron'ny ole 14 février moa ny andro nankalazana zany ny Saint Valentin maneran-tany. Zay anga moa fahalalako azy. Raha ny fahitako anazy aloha tsy fantatro na le fiainana koa nefa mihasarosarotra na ahoana ohatran'ny somary eny betsaka ihany no mankalaza nefa ohatran'ny raha mitahany isataona aloha le izy dia ohatran'ny mangingina ny fahitako anazy.
ankilan'izay misy ny milaza fa tsy andro anirery ihany no tokony ho andro ifankatiavana tokony ho isan'andro no mifankatia ny olon-droa tsy natokana ho an'ny olon-droa ihany anefa ny anio fa rehefa karazana fitiavana dia tafiditra anatiny avokoa atao hoe andro ray zany moa dia mety mba hoe miavaka zany ny andron'ny Saint Valentin mba miavaka io 14 février io inona moa mampiavaka azy zany ohatra hoe mba mifanolotra zavatra kely na dia zavatra faran'izay bitika ary aloha dia efa zava-dehibe ho fahatserovana sy fanamarinana n'le fankatiavana zay ny amiko aloha le Saint Valentin tsy fitiavan'olon-droa satria za efa tsisy vady fa ny Saint Valentin zany ataoko hoe satria le fitiavana dia maromaro eo ny fitiavan'ny ray aman-dreny eo ny fankatiavan'ny zanaka sy ny ray aman-dreny ao ny fitiavan'ny mpiray tam-po dia amiko tsisy fanomanana zany teto amin'ity toeram-pisakafoana iray ity nena raha nitahampavitrian'ny mpanjifa raha mitaha amin'ny tamin'ny taona lasa na samy tao anatin'ny valanaretina Covid-19 avokoa dia fanomanana zao efa hitanareo zao efa milamindamina zay raha riva vao misokatra dia ny client zany zao mbola tsy feno trano nefa ny tamin'ny heritaona zao fa feno efa vao réservé daholo ny table ohatry mety ho maivamaivana angambany amin'ity dia hoe le aretina eo an-daniny misy koa cyclone teo mety mbola sahirakirana ny raha ny tantara amin'ny ankapobeny nisy karazan-droa ny tranganseho tamin'izany 14 febroary izany voalohany ny 14 febroary tany Roma tao via Flaminia nahaterahan'ny Saint Valentin pretra sy martyr ity farany izay novonoina ary notapahin-doha tamin'ny andron'ny Claude César rehefa avy nanao fitsaboana maro ny faharoa ny 14 febroary tany Terny fety lehibe nataon'ny Saint Valentin izay rehefa avy nokapohina nandritra ny fotoana ela dia nogadraina ny sasakalin'io andro io notarina miafina tao amponjy izy ary notapahin-doha arak'izany tsy fantatra mazava treto ny tantaran'ny avian'ny Saint Valentin fantatra kosa fa ny taonjato fahadimy no nankalaza izany voalohany ary ny Papa Gelasius voalohany no nametraka izany tany am-piandohana natao izany fankalazana izany anehoana ny fitiavana ny olona akaiky toy ny havana ny namana ny mpiray tanàna taty aoriana ny ovantanteraka ho fankalazana ny andron'ny mpifankatia ny fa 14 ny volana febroary ny paritaka tamin'ny firenena maro io fankalazana io nandritra ny fotoana maro ary isan'izany Madagasikara. Naniotsika ny vaovao kosa indray dia mitaky ny samborana ny Ferraron tovolahy voaroroy tamina fahafatesana tovolahy iray ao amin'ny sapam-piofanana gestion des ressources humaines ao amin'ny Université Barikadimy Tomasana ny mpianatra mivondrona ao anatin'ny Triangle du Sud nisy ny etsika izay nataon'izy ireo tamin'ity androany ity Cool TV Tomasana. Trangana fitsaram-bahoaka izay niseho ny alarobia 7 ny volana febroary lasa teo tao anatin'ny faritry ny Université Barikadimy no niandohan'izao raharaha izao. Tovolahy 19 taona sendranandalo no nahavoatonatsinay bisikletana mpianatra iray ka nianjera. Teo am-panarenana n'ilay bisikleta teo amin'ny toerana ity tovolahy antsoina hoe Fanahy ity no nisy ny antsoantso hoe mpangalatra. Raikitra ny fitsaram-bahoaka ka maty tamin'izany ity tovolahy ity. Na anjo itsangatsangana eo ne tsy anjo hariva be mbo takariva fa mba mitsangatsanga re dia misy mianatsy hira na dansy tamy jebi tao de mba mitsangatsanga raha misisy la fenêtre ami moro la fenêtre mba mitsangatsanga de lazay ry Ferraron amizay fa hoe mpangalatsy ino mo ty hatao tsy hataotsy re ndaty maro ro magnenjaka azy manao mpangalatsy fara ny lefa re mba magnavatsy ty fiay ny jinera mo lahy vo am ty sofy vo am ty loha tota lavo ambany toragna vono hoe eritserity o mpangalatsy mbery navay koa lasagna fivango lasagna re rojombozo nalay Ferraron aby. Ialiny nitrangan'io fitsaram-bahoaka io ihany nahafantarina fa mpianatra vao nahavita ny taona fahatelo ary manaraka ny sampandra-mpihofanana gestion des ressources humaines ao amin'ny Université Barikadimy izay manana ny fiaviana avy any amin'ny faritra androa io maty novonoana io. Ny ampitsiny io ihany dia nanomboka ny hetsika nataon'ireo mpianatra mivondrona ao amin'ny Triangle du Sud izay ahitana ny fitambaram-ben'ireo mpianatra zanaky ny faritra amin'ny tapany atsimon'i Madagasikara rehetra. Tovolahy iray efa mpandray anjara amina fitsaram-bahoaka mateti-pitranga ao anatin'ny faritry ny université no niantefan'ny fitorian'ireto mpianatra ireto teny amin'ny manam-pahefana ka namohan'ny fitsarana ambaratonga voalohany didy fampisamborana ary mbola tsy tratratra amin'izao. Zahay safe maharary ty ainay maharary ty fonay safe mpianatsy
avy aminay rahalahinay zainay maty tsy nangalatry fa enjeh atao ho mpangalatsy mitaky ty ho fanambora le bandy atao hoe surnom ferraron io sa fe mamonomono olo amin'ny tsino ino zany fitakena io zany lambo tsy misy ty fasambora le bandy io tsy mandeha fianara mety hisy zavatsy ameziraha afa koa ho raisinay tsy janona ty fitokonagny zay ataonay ty raha toaka sy azo sy voasambotsy io navandoza io ka magnetagna anareo mpitandro filaminagna mba anday andraikitsy amin'ny fisamboragna anazy aingany nilazany tsy hanao herisetra ireto mpianatra ireto mandritra izao hetsika izao fa kosa nanakatona ny brosy ny toeram-pianarana rehetra mandrapisambotra n'io tovolahy io zay namoaka salle namoaka mpianatsy tagnaty salle mba hanehoana fisaonagny aminay atao barika dimy satria zay dia tsy nomeny université fisaonagny tsy mijanogny ty tompoko raha sy voasambotsy le olona vandoza ary sy anatsy barika dimy tsy angamba tsisy na ny bavira na fanimbana zavatra na ny resaka hoe ady fa eto zay mitaky tsotsa ny isamborana azy faran'zaingana tsisy korontana efa nisy ny fifampiresana teo amin'ny fianakavian'ny manamanjosy ny solotenan'ireo mpianatra tamin'ny solotenan'ny ministera tompon'andraikitra ary ny université any Tomasina ho famahana ny olana trangam-piarahamonina kosa indray dia ny maraina teo tovolahy iray no fantatra fa namono tena tena mitetezana nosy zato nandritra ny fandalovany mpanao gazety tena antoerana no mody mbola andala-pikaroana azy ireo mpamonjy vonana ambina ravelo orsa naharitra adi-pamantaranora maro nanaovan'ireto mpamonjy vona ny fikaroana ilay tovolahy fantatra fa nitsoraka avy any ambony tetezana nosy zato ny maraina teo raha ny fitantaran'ireo ananatry maso amony tena no antony nampitsoraka azy avy any ambony araka nahitanay azy aloha dia nendera avy any ambony tetezana iny fa tsy ny problème fa tazanay dia nentin'ny rano nidina izy dia mipohitra dia niletika dia mipohitra dia niletika dia efa tonga teo akaiky le songotany teo izy dia nijoro izy raha nanatina le songotany izy tonga dia afaka fa vonona ny amony tena mihitsy dia nanindrona netsinaniny izy raha nambarany mpandalo sy nahita maso tokony ho avitra soamantsara ilay tovolahy fa saingy izy mihitsy no nanao fananana nitsoraka avy any ambony raha ny fanazavana dia iny izy nahazo le atsasaky le morona zany izy na fahatelo le morona dia misitrika izy dia tsy hita izy amin'izay efa ela aloha efa ny asy na tamin'ny adiny efatra na adiny firy fa ela ihany aloha dia tsy fantatro aloha le ny aton'le mitsambikiana ny mitsambikiana izy dia tazan'ny olona rehetrarehetra mbola nijoro izy teo an'le songotany kely teo fa raha ohatra izy zany vonona ny amony tena mbola velona izy efa tafitany io fa vonona ny amony tena mihitsy izy dia nandeha ny etsinaniny izy dia tonga ny fahatelon'ny morona iny dia tonga dia nisitrika izy mbola eo andala-pikaroana ilay tovolahy fantatra fa nitsoraka avy teo amin'ny hatetezany nosy zato ny mpamonjy voina hatramin'ny nandarovana teto antoerana ary mbola tsy hita na maty na velona hatramin'izao maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia mivoatra hatrano raharaha eo amin'ny Ukraine sy Russie firenena tandrefana maro no miantso ny teratany miala aingana any Ukraine amin'ny izao fotoana izao fanadina monter et charger un fusil d'assaut. Fanambarana sy famahanana basy anatin'ny ora vitsy ny ampianarana ireo Ukrainianina ny fampiasana basy amin'izao fotoana. Antitra hatramin'ny tanora tonga miomana amin'ny mety ho fanafiana ataon'ny tafika Rosianina avokoa. Araka ny tatitra azo mahakasika ny fifanolanana eo amin'ny Ukraina sy Rosia, miamafanatra ny raharaha. Isan'ny nampitandrina ny Ukraina manoloana ny fivoaran'ny fiksahan'ny tafika Rosianina tao anatin'ny 10 andro farany Etazonia. Manambana amin'ny fotoana rehetra araka izany ny fanafiana ataon'ny tafika Rosianina ary mety ho amin'ity herinandro ity arakaraky ny fivoarany. Ankilany, mitohy ny fifampiresahana eo amin'ny mpitondra any Rosia sy ireo tompon'andraiki-panjakana amin'ireo firenena tandrefana maro. Isan'izany ny fifampiresahana eo amin'ny filoha Frantsay Emmanuel Macron sy Vladimir Poutine na ny filoha Ukrainianina sy ny filoha Joe Biden. Isan'ny andrasana any Koeva androany ihany koa i Olaf Scholz anatin'izay fitadiavam-baolana mahakasika ny disatisa eo amin'ny Ukraine sy Rosia izay hatrany. Mais jusque-là, elles n'ont pas vraiment permis d'apaiser les tensions. Dia ny maresaka iraisam-pirenena manakatona voto amin'ity andro andiangasahana nanaraka izany soava tsara ado tompoko.
TGB Telma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV.